fiainam-piaramonina mpivady enina isan'andro no mampiditra divorce. Ady amin'ny sida napetraka amina hôtely telonjato ny paikady ho fisorohany. Lalam-pirenena fa-700 ikongo ifanadina vohipeny nakaiza ny vola 10 miliara ariary anamboarana azy ny taona 2012. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrandry fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary kajikajy politika hitazonana fahefanana io masoa ny fanjakana amin'izao hoy ny filohany antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy Fetisan Andrianirina raha nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fomba fiasan'ny seni amin'izao fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka izao. Fitiavan-tena sy fitiavam-pahefana no manjaka ka atao avokoa ny fomba rehetra hitazonan'izany hoy ny fanazavany. Zavandriamaefasy Mathieu Prince. Tena manana ny fahaleovan-tena ny Venseny ary inona no antony tsy azahoany manapa-kevitra nanolotra ny datim-pifidianana ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina tany ambolohany rehefa fantatra fa lany fotoam-piasana tamin'ny volana janoary lasa teo ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ny vola entana manatanteraka izany ve no tsy misy sa tena mitombona ny aiainy rehetra fa tsy matapa-kahitra ny seny raha tsy misy fifanarahana amin'ny mpitona fanjakana. Fanontaniana mipetraka ireo ho ny filohan'ny antoko RDS Fetisan Andrianirina. Ny tena mahagaga hoy izy rehefa namoaka ny vinavina ny teteandrom-pifidianana ny seny dia ny fifidianana solombavam-bahoaka indray no mandeha mialoha fa ny fifidianana ben'ny tanàna izay lany fotoam-piasana tamin'ny volana janoary lasa teo no andrasana amin'ny volana novambra vao toto-saina. Tsy fanajana aloha ny lalam-panorenana ny ahita miarihary zany ary pirofo mitohaka amin'ny tendany dia mitazapotsiny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana zany tsy fanajana ny lalam-panorenana zany. Ny faharoa misy kajikajy politika mipetraka mihitsy ao satria mety matahotra n'izao fitondrano zao fa tsy mbola vonona ny amin'izany fifidianana ho ben'ny tanàna zany satria eny amin'ny ivon'ny komuna ny tena misy ny ataontsika hoe ny safidin'ny vahoaka amin'ny maha hoe fifidianana eny fotony an'izany fifidianana mera izany dia manjary mampanaly izy hoe be loatra zany ny fikajiana ny janona eo amin'ny toerana zany hitazona n'le fahefana ary zavatra tsy ampandroso ny Madagasikara zany satria tsy ilay fifantohana amin'ny fampandrosona ny firenena ny tena tadiavina fa ilay fiazonana n'le fahefana mba ahafahana mangeja an'izany fahefana zany ho tanan'olo tokana dia zay zavatra izay tsy isiny ny filaminana ary tsy ampandroso ny firenena. Mahavita manova zavatra ary manao ny fomba rehetra izao fitondrana izao rehefa hitady ny tombotsoany manokana. Porofon'izany ny fanovana ilay lalàna momba ny vonom-bahoaka paritra hitsinjara-pahefana teny amin'ny anteny miram-pirenena fa tsy voatery ho mpiasam-panjakana no apetraka ho delegasiona manokana na PDS hitantana tanàna iray tsy misy ben'ny tanàna. Efa mety teny matetika ny amin'ny hoe tia tena loatra kosa izao fitondrana izao hoe raha nangataka ireo vondron'ny mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2012 tamin'ireny fifidianana zao filoham-pirenena ireny amin'ny tokony hanatsarana ny lalam-pifidianana na ireo rijateny hijerena zany amaritana ny sy anaovana ny fifidianana zany dia nanampitsofina izao fitondrano zao. Ankehitriny dia mahita ry zareo fa misy lalam-pifidianana zay tokony ho atsaraina zany hoe miaika any izany fa misy ny zavatra tsy mety fa rehefa tsy mamaly ny tombotsoa manokana dia hainy manao azy. Ankehitriny natao mihitsy ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miera mba hafahana mandinika n'izany fanitsiana ny lalam-pifidianana zany dia mbola zavatra tafiditra ao anatin'le hoe kajikajy politika foana zany ary tsy hitondra fitoniana dia ometsiny ve ny ivelan'ny fitondrana na ireo mpanohitra raha ohatra ka mitsikera foana any zavatra zay ataony izao fitondrana izao satria tsy mahay manaja tena izao fitondrana izao. Na beresaka ihany koa ny fampiakarana ilay anto-karabola ho 10 tapitrisa ariary ho an'ireo izay te hirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka raha toa ka dia mitapitrisa ariary tamin'ny fifidianana farany.
Fanapahan-kevitra natao anilihana ireo antoko politika ivelan'ny fitondrana sy ireo antoko politika zandriny mba tsy handray anjara amin'ny fifidianana izany ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Rafitinina, fitazomana seza sy fahefana no mamaika ny fitondram-panjakana fa tsy mifantoka amin'ny tena fampandrosoana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Miteraka adihevitra be ho an'ny mpanaraka ny raharam-pirenena ny volavola tety androm-pifidianana navoaka ny CENI. Misy ny tsy fanaran-dalàna ireo daty navoaka ho Julien Andria Morasata apahy fitantana andraram-panjakana. Tokony sy ny fandraisana fanapahan-kevitra matotra avy amin'ny fanjakana hoy kosa ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy. Tati-baovao Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziniana. Tokony tsy ho ady hevitra ny hoe fifidianana be ny tanàna ny tokony mandeha mialoha izay vao ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy misy ady hevitra izany hoy ny mpahay manokana fitantanana raharam-panjakana Julien Andria Morasata no mafisiny fa misy fisavoritana ny raharam-pirenena vokatry ny kajy politika ataon'ny fitondrana sy ny CENI. Anao fampelezan-kevitra ve izany ireo solombavam-bahoaka mbola amperinasa irotsaka sa andinika teti-bolam-panjakana asipantsina amin'ny volana Mey io hoy hatrany ity administrateur civil ity. Satria inga tapitra melonge ny communal tapitra melo ny mandat ny maire zany donc priorité de priorité ny élection communale raha oharina amin'ny législative zay no zany lalàna zay zavatra zay zany hoe vao tapitra mandat ny maire iny melohany iny de tokony efa namoaka fanambakana aingana ny CENI namoaka ny daty pifidianana aingana de aingana izy tsy miandry satria priorité nationale zany de avy eo ny gouvernement mamoaka an'le daty tsy natao zany zavatra zany de omanina sady ny législative zany atao aloha zany ataoko izay kajikajy zay amina gestion des affaires nationales affaires de l'état tsy azo atao zavatra zay fa tsy maintsy mijanona amin'ny akadalana zay nge no mahatonga atsika tena sahirany sahirantsika satria tsy mandeha anatin'izay éthique déontologie administrative zay fitantanana raha-mpanjakana eto amintsika eto nefa fatatsika tsara fa amin'io zany misy session budgétaire session parlementaire andanina ny loi de finances rectificative les députés anao campagne électorale ahoana zany fomba lamena zay tena misavoritaka angela izy. Ny mpamatsy vola no manery ny mpitondra ano fanitsina ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona ity. Mazava ny voafaritry ny lalam-pandrenana fa andraikitry ny solombavam-bahoaka no mandinika teti-bolam-panjakana io. Ny lalàna ihany koa no mamaritra fa amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany no amboaboasana ny teti-bolam-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy. Ny zava-misy anefa dia misy ny vanim-potoana zay fanoraisin'ny CENI anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity taona ity zany hoe any amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana Mey ho avy zao. Marihana fa mifanitsaka zany ny fivoriana ara-potoana sy ny andro ny fampelezan-kevitra. Ny fanontaniana zany apetraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia hoe iza amin'ireo zany no tanterahan'ilay solombavam-bahoaka raha mbola solombavam-bahoaka manana faniriana ny rotsaka izy amin'io fifidianana ho avy io. Faharoa, mety isy fanapahan-kevitra manokana ve mahakasika ny antenimieram-pirenena manodidina an'izay satria izany fikitihana ny teti-bolam-panjakana zany dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana raha ny voalazana lam-pandroenana. Zany hoe tsy tokony isy fanatanterahana zany fanitsiana ny teti-bolo zany ao anatina vanim-potoana izay raisitsika hoe manokana na extraordinaire. No zany dia angatahana ny fitondran'ny eo anivon'ny gouvernementa zany fanazavana mahakasika an'izay fandrindrana ny tetiandro manodidina ny fifidianana sy ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Andrasana arak'izany ny fanapahan-kevitry ny gouvernementa manoloana iny volavola tetian'ny mpifidianana nampafantariny CENI iny. Manodidina izay vaovao izay ihany mibaribary fa fifidianana feno kajikajy ary fanaovana bizina ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna hoy ny filohan'ny fikambanana Azagasy. Tsy misy antony tokony ampiakarana ny antom-bola raha toka tsy ampiasaina araka ny tokony ho isy izany. Ravorazafy-maina sy mbola avatsara. Ny foto-kevitra sy ny vinam-pampandrosoana ny kandida iray no tokony hifidianana azy ho ny filohan'ny Zagasy. Raha tsy mipetraka ireo, lasa bizina ny firotsako fidiana amina fifidianana. Etsenkilany, takiny ihany koa ny tokony ampiasana araka tokony ho izy ny atota-mbola alaina amin'ireo kandida. Olana izao olana rano, tsy mampakatra rano
nefa zahay dia andoha mandroseza dia efa tsisy rano nefa mandroseza eo akaiky eo donc zany raha ohatra ka tsy mitondro makany amin'ilay ataontsika hoe le priorité vahoaka miazaka zany hiditra ao amin'le toerana dia atao hoe business zany no atongavanao amin'le toerana satria tsy hamaly misy an'ilay hetaheta-bahoaka kao izay hoe raha ohatra ka amin'izay endriny zay no antony nampiakarana an'le izy dia eritreritra zay rehetra andohany zay voly zay fa hoe bizina zany rehefa tonga ato dia tsy tateraka misy le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso zay manana le vina hoe ny fond de campagne tokony harotsaka ao anaty basket fond ho an'ny candidat rehetrarehetra mirotsaka dia mitovy ny sansy alany dia projet de société no fidimy vahoaka amin'izay fotoana izay fa ity zavatra ity tsy izay fa ho arotsaka amin'ny trésorier public tsy mahakasika akory ny resaka fifidianana nefa dia nampitomboana le izy raha ny tokony izy ane rehefa tsy hanampy ao amin'le resaka fifidianana le vola tokony foanana le izy na tonga dia hoe narotsaka atao amin'ny senia dia nanampy an'le candidat amin'ny fandaniana zay tokony ataony amin'ny fifidianana sy olombavambaoaka tafiditra ao anatin'ny kajikajy maloto mitondra ny fanilian'ireo candidat mpifanandrina aminy efa tsy mahagaga ny tsy fanarahan-dalana nisy hatramin'ny vanim-potoana ny tetezamita mandraka ankehitriny ho ihan'ny zagasy tena kajy politika na ny resaka daty mpifidianana na ny hoe ny be ny tanàna lany fotoana aloha lasa mandeha orina fa ny solombavambaoaka ny tazomina satria iny tsy azo elana fa resaka lalam-panorenana dia ny resaka caution miakatra dia kajikajy iny satria efa hitantsika ne zany tamin'ny fifidianana fa ny fitondrana dia manambola tokoa raha samy mpanao politika dikan'izany apetran'ireny zavatra ireny ohatra baolina ihany io misy fomba éliminena ny adversaire dia par tous les moyens zany dia mety foana rehefa afaible an'le adversaire fa ny zavatra tsara apetraka amin'le firenena dia le hoe inona no mibaiko ny tena hoe mpanao politika le fitiavan-tanindrazana ve sa le business politika dia iarovana le business ve no anaovana an'le isa vaovao ny politika izay ihany fa fambaraka ho an'ny firenena ny fahatratrarana kolikoly avolenta ataona mpitondra malagasy ka nosamborina tany Londres ary mandeha fitsarana amin'izao fotoana izao ho ny député Brunel Razafitsiandrofo tsy maintsy misy fiantraikany ary toekareny ity raharaha ity na inona ambara sy fialana olana ataony mpitondra hoy ny fanazavany fanadiadiany eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiziny samy miandry ny hotoy-ny raharaha any Londres ny mpanara-baovao atreto mbola tsy mivoaka ny vaovao sy izay mety hoako ny ty raharaha ity mbola ao anatin'ny fotoam-pitsarana rahateo isika nanomboka ny fahena ny volana febroary lasa teo ka hatramin'izao raha ny vaovao farany dia tsy mety iaiky omeloky Romy Andrianarisoa manoloana ny raharaha kolikoly izay mavoasaringotra azy misy ihany koa ny ampahana vaovao mivoaka fa voarain'ireo mpanao fanadiadiana any Londres ny fifampiresahana nataon'ireo olona voakasika amin'ny ty raharaha ity ho an'ny mpanara-baovao dia sarotra tanteraka ny raharaha satria mety ho betsaka ireo olambonjy ho voasaringotra amin'izao kolikoly avolenta ka tratra any Londres izao za aloha zany mahita lizy mesarotra le raharaha satria raha ny enotsika tsara lay fiampangana nentin'ilay tonimpampan'olalana dia manitrikitrika izy fa ampitateraka ny profy eo ampelantanany ahafahany manenjika ny ramatoa Romy fa nanao kolikoly ary nitako vola tamin'ilay orinasa ramatoa Romy indray nefa zany ao anatin'ny fiarovatenany dia milaza fa hoe tsy meloka izy matoa zany izy milaza fa tsy meloka dia dikan'izay mahatsapatena izy zany fa tsy tompona andraikitra rehefa tsy tompona andraikitra mivantana izy zany dia mety misy naniraka ny feritretany azy ka zay nilazako hoe mesarotra le toedrara raha enona ny feon'ny mpanenjika sy feon'ny ampangaina dia mitoy moa zany le fitsarana amin'izao fotoana izao dia samy miandry tsika ny zavatra hita fotsiny dia hoe matotra ny fitsarana ny ivelany ary tsy misomonga mihitsy ao anatina raharaha ohatra ny tony ninona aloha zany zavatra ambarana ninona voalaza an'ireo gazety samy hafa any ivelany mikasika an'io raharaha io enatra ho antsika malagasy le izy tena hoe enatra ary azo everina fa mety ho antony mamparisarisa ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena na ho an'ny mpandraraha malagasy na ho an'ny mpandraraha vahiny ny ahenona toe-javatra ohatran'io ankoatry ny fahafambaraka ho an'ny firenena dia tsy maintsy isy fiantraikany ara-toekarena ny zava-misy ho iantrany ny fanazavany député Brunel Razafitsiandrofo raha tsy aivina dia ny volana aogositra tamin'ny taona 2024 no voasambra tany Londres ny taleny kabinetra teo aloha teo anivo ny fiadidinan'ny repoblika raharaha kolikoly fakana vola 3 €,
sy fangatana petrabola 500 amin'ny orinasa mpikarakara vato sarobidy no navoasaringotra Andromi Andrianarsoa sy Philippe Tabito izay efa niaiky ny eloka vitany. Arantsika ny toy ny tirara ity. Tsy afaka ny tazaposiny ireo tsy fetezana eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny fa tsy maintsy ijoro hamerenana ny fiandrianam-pirenena. Ny vondrony Antenimera ny ray aman-dreny Foko Malagasy na ny RFM, ny BAM, Betsileo, Antemoro, Antanosy, Antandroy, Mako, ny Grand Sud, ny Triangle du Nord ary ny Merina Entoko ary ny mampafantatra ny ambaratonga mpahefana rehetra fa hanao hetsika fandiovana sy famerenan-kasina ary tsodrano ny tandrazana. Eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina no natanterahana izany ny sabotsy 4 febroary eo avy izao. No mafisin'izy ireo fa tsy tokony sakana amin'ny fanatanterahana izany. Mbola miantso ny sy ny fifampidiniana eo amin'ny hery-velona rehetra ireo ray aman-dreny ara-drazana. Miantso Prinzay. Tsy maintsy tsahatra ny fanjanahana ny firenena sy ny vahoakany, mila averina amin'ny malagasy tompon'ny tany Madagasikara. Mila tsahatra ny tsy mety rehetra izay mifamatotra amin'ny tetika fanjanahan-tany sy ny fampitriana, ny fampantrana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy misy andraso-andraso ny fanatanterahana izany no tombontsoa ambonin'ny firenena ka anjaka ny fahasoavana eto Madagasikara, hoy ny vondron'ny ray aman-dreny samihafa eto amin'ny firenena. Eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina misy ny vatomasina ankehitriny no anaovana ny fomba fanadiovana sy famerenan-kasina ary fitsofan-drano ny tanindrazana ny sabotsy 4 febroary ho avy izao. No amafisin'izy ireo fa tombontsoan'ny malagasy tsy vaky volo no katsaina ka rariny raha amoraina ny fanatanterahana izany sy ny fanokafana ny kianjabe ny Mahamasina izay anatanterahana ny lanonana. Tsy tokony santany ihany koa ny fampiasana ny kianja satria fanorenana ny fanjakana malagasy ho an'ny malagasy no atao amin'ny matompo-tany tsy mangatakatany. Mikatsaka ny ahasony malagasy sy ny mbay sy ny filaminana anjakan'ny firaisan-kina sy fihavanana ny ray aman-dreny. Anatin'ny fahalalana tanteraka lavitra ny herim-pamoretana no anaovana izany ka iantson'izy ireo ny mpitandro ny filaminana mba tena ijoro ho tandroka ary ny vozona azy ireo. Mbola nanantratra ny sy ny fifampidiniana samy malagasy ampitoniana sy ankitsi-po, ampahamatorana sy araka ny intsiny ary ampahamarinana izy ireo. Nanao sy n'ity taratasy fampahafantarana fanadiovana ny tandrazana ity ny filohan'ireo fikambanana sy vovonina 5 izay miaraka amin'ireo mpiray tanjona nanao n'ity hetsika ity. Tokana ny tanjona amaranana ny tolom-panafahana ny fanadiovana ny firenena sy ny fitarihana ny fanombohan'ny fananganana ny fanjakana malagasy ho an'ny malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray mbola tafiditra ao anaty teti-bolam-panjakana amin'ny taona 420 ity ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny distrika ny Kongo sy fanadina Arivohipeno. Raha tsaivina nefa dia nisy sora-bola ho an'ity asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 tao anaty ny teti-bolam-panjakana ny taona 2020. Ampy izay ny fampanantenana fa asa mivaingana anotaky ny vahoaka ny Kongo ho ny solombavam-bahoaka any an-toerana. Fanadihadiana. Efa voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny taona 2020 ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 mampifandray ny Kongo sy Ivanadina ary Vohipeno. Hatramin'izao anefa tsy hita izay asa fanamboarana ity lalana ity. Mitentina 10 miliara 700 tapitrisa ariary ny sorabola ho amin'izany. Rehefa nanolotra ny politika ankapoben'ny fanjakana ny governemanta nandritra ilay fivoriana tsara-potoana farany teo dia voatonona tao indray ny antotam-bola anamboarana ny lalam-pirenena fa 420 ity. Ny teo aloha tsy hita mivoaka indray ny sorabola vaovao hoy ny député Brunel Razafitsandrofa. Lay asa tsy nikitihana, lay asa tsy nietsika, le vola tsy fantatra ny voaka sa tsy nivoaka, nisy sa tsy nisy. Ho ana manokana raha tena hoe misy ny fahavononana sy finiavana iady tanteraka tokoa amin'izany resaka hoe ady amin'ny kolokolo zany dia tokony zavatra ohatran'io no tokony fotorana satria tena hoe fampijaliana ary fampahoriana faratampony mihitsy mpiray tandrazana satria tsy mba olona narivo na naly ny fahavahoaka anetsiny no mijaly no ny tsy fikitihana n'le lalana fa dia tongotra makany dia tongotra miverina ary ny akaikikaiky kokoa dia hoe milatsaka ny Vohipeno dia avy any Vohipeno no misy goudron kelikely hatreo amin'le commune rurale atao hoe Faniria izay tapany atsimo indrindra ny distrika ny Kongo. Avy eo amin'ny Faniria io no mandeha tongotra 450 kilometatra zay vao tonga amin'ny distrika ny Kongo. Na manao an'izay na miditra avy ety Fanadina izay 270 kilometatra. Tsy misy fiovana raha ny lalana miazo an'i Kongo amin'izao ary vao maika miasarotra aza ao anatin'ny vanim-potoana ny rotsakoran'izao. No mafisy ny atrandy
fa fanambakana ny vahoaka ny kongo ny fampidirana ny tetibola ao anatin'ny tetikasam-panjakana kanefa ny lalana tsy namboarina akory. Fa ny lalana amintsika miteny zao tsisy nininina azo atao mihitsy fa na fiara tsy mataho-dalana ary dia tsy tafiditra any mihitsy. Raha ohatra indray tsika zany ka hoe isafidy hoe andeha masinina miala avy eo Fianarantsoa dia miala eo Tolongoina na miala eo Manapatrana, mbola misy 570 kilometatra vao tonga any amin'ny tapitanàna ny chef lieu de district ny Kongo zany raha miala eo Tolongoina na miala eo Manapatrana. Nefa ino ny zavatra hitantsika fa matetika misy lozam-pifamoivoizana foana lay lalamby FCE. Ny antony moa zany zay tsy fantatray ary tsy miakana aminay satria zay tsy teknisiana fa gaga fotsiny zay hoe efa maty tao anatin'ny 2 taona le FCE rehefa nyvelomina ary voalaza fa hoe nazahoana loha masinina vaovao nefa dia io mamono olona matetika io indray tatoato dia anisany tena manahirana be ka misaotra anao nametraka ilay fanontaniana fa zahay aloha zany dia tena mahatsiaro hoe vomafy ary mijaly voaresaka tao anatin'ny fanolorana ny programa nasa ho ataon'ny gouvernement ao anatin'ity fitoampiasana ty lay fanamboarana n'lay lalana dia hoy zahay hoe raha ny fampanantenana efa be no eno. Fanontaniana mipetraka arak'izany ny hoe nakaizany vola voatonona nanomboka ny taona 2024 tao anatin'ny tetibolam-panjakana hoe anamboarana ny lalam-pirenena fa 420. Ho an'ny solombavambahoaka Brunel Razafy Androfa dia tokony isy ny fanadiadiana makasika izany indrindra fa ho an'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Fahalalana 2 kilometatra no nasipanitarana sy fanamboarana ao amin'ny komina Alasora. Atao tara io ampandalana io raha ny fanazavany be ny tanàna ao toerana Androany. Tanjona ny ampifanaraka ny fitombon'ny mponina sy ireo fotodrafitrasa fampiasan'ny vahoaka. Volan'ny komina Madudu no nanaovana izany fa tsy misy famatsim-bola amin'ny tsy miankina na ny fanjakana ho iatran'ny fanazavana. Germaine Omejanary, Taiziny Anatrandry. Tery ary tsy hahafahan'ireo fiara-mifanena ity lalana miazo ny komina Alasora ity. Efa antaonany maro no nanaovana azy ka lasa tsy mifanaraka amin'ny filana sy ny fitombon'ireo mponina. Misy vokany izany dia lozam-pifamoivoizana mitranga eto. Fanampahan-kevitra niraisy ny mpitantana ny tanàna noho izany ny fantarana sy ny fanotorana ireo lavaka amin'ny teradoza ka lalana amin'ny 4 kilometatra mahery no voakasika ny fanamboarana izay efa mandeha ankehitriny. Raha ny fanazavana dia efa voafaritra tao anatin'ny tetibola 324 ny asa fanamboarana. Betsaka moa lavadavaka zay efatra amin'ny herintaona dia misy ny tetibola zay natokany commune ho an'ny fanamboaran-dalana moa zany izy io route communale zay tena ivezivezeny ny mponina rehetra tsy misy tsy mandalo eo ny olona rehetra zay makaty amin'ny commune Alasora ary raha mahita ny fahatereny lalana iny satria efa tao anatin'ny amapolo taonany maro no tsy nisy ny fantarana nefa ny isan'ny mponina ny isan'ny fiara dia mitombo andromanalina. Dia manapa-kevitra moa zany ny commune efatra amin'ny taona 2024 no mampiasa zay kely atanana mba ahafahana manitatra ny lalana iny arak'izay azo atao dia atao tsy kelikely le izy ary tsy hoe ny fanitarana fotsiny ihany fa ireo lavadavaka rehetra ihany koa zany dia izana ny anamboarana azy. Nataonay izy io efa nanomboka tamin'ny volana oktobra tamin'ny 2024 hotohizana amin'ity taona ity arak'izay azo atao izay lalana teritery rehetra zany ka afaka atao tsy animbana fotodrafitrasa zany hoe tsy androdanana trano na zavatra otrakotrany fa hoe afaka hoe hitarina dia tena tonga dia hitarina le izy mba ahafahana manamaivana ny fifamoivoizana sy ny fivezivezena makaty amin'ny commune. Dia tena tsy lalatany kosa aloha fa tena hoe lalana goudron na pavé. Na dia eo azany filazana fa mitohy ny asany be ny tanàna dia ireo asa efa natomboka ihany no tohizana ho an'ny komina Alasora. Ireo asa ifotorany andavanandrom-bahoaka no fantatra fa tena atao amin'izany toy ny rano fisotro, ny fako ary ny lalana izay efa ananana tetibola mazava. Pejiny sosialy izay ihany arivo ariary ny ray bidon amin'ny rano amin'ny fokotany tsara honena nandray soro amin'izao fotoana izao. 7 volana teo no tsy nandeha intsony ny rano Jirama. Sahirana ny mponina mitombo ny vola mivoaka isan-tokantrano ary miantraika mivantana amin'ny andavanandro izay tsy fisin-drano izay.
antso no ataon'ireo mponina amin'ny fanjakana sy ny tompona andraikitra malonjany teo antoerana nanangona ny vaovao Zavandriamaefasy Mathieu Princy. Tsy misy miaino ary torana tondraka andamosingisany fitarainana sy ny antso ataon'ireo mponina eny amin'ny fokotany tsara honenana manoloana ny fahatapahan-drano sy ny tsy fisindrano eny an-toerana. Efa mambolana maro no tapaka tanteraka ny rano ary tsy nandeha intsony ny pompony jirama na eny amin'ny fatsakan'ny daolobe izany na any an-tokantrano. Efa tamin'ny volana o zao pompy tetinina dia farany dia hatramin'izao tsisy rano mandeha dia any avaradony olona maka rano a raha mananaramana zao arivo mitondra bidon rehefa tsy manana ianao dia ianao tompony any maka ny rano vidina any moa izany vidina mora ihany any amin'ny pompim-panjakana fa rehefa tsisy dia tsy maintsy manarama olona ianao dia ohatr'izany no fijaliana ety. Farafahakeliny bidonnao zany ray andro 5 fara mitsitsy ary zany dia efa 25 000 zany zao zany raha mitsitsy tsy manasa lamba fa andrahoana sakafo kojakoja madinidinika manasa lamba zany mbola mihoatra noho izany lamba zany efa indray mandeha isan-kerinandro sisa manasa tena misy fetraikany be sakafo ianao zany lasa miavoko nefa mividy sakafoko efa enjana mividim-bary dia efa ohatr'izany dia zay ho natao mampety. Tena zay aloha tena tao anatin'ny 7 volana tsisy rano nandeha tety aminay repopy rehetrarehetra mihitsy dia mijaly be ny olona ety aminay any Varado any Pasapito eny amin'izay tamin'ny misy rano zany mandeha 5 000 bidon ny angalana raha misy pakarano mokaramaina zany satria lavitra kosa ilay akanan'io. Vaolana vonjitavanandro hatrany no omendreo tompona andraikitra rehefa mitrotra ka midina an-dalambe ny mponina eny an-toerana. Vaolana maharitra ary rano mandeha isan'andro anefa no tena ilaina ho ireo mponina. Grevy foana fa tsy rehefa migrevy ianao dia manaritra kely amin'ny sitera zareo indray mandeha indroa dia indray dia tsy hita tsony aloha dia ohatr'izany foana. Isaky migrevy zany olona dia manaritra kely zareo dia rehefa tsy migrevy ny olona dia tsisy. Tena sahirana amin'ny resaka rano zany no tena marina. Sahirana fa sady vidy lafo nefa ny tsena tsy mandeha vola miditra kely ny rano vidina lafo be. Ny fitarainanay tsisy miaino ny grevy zay dia mba misy manaritra kely fa rehefa tsy migrevy zay dia tratran'ilay vidy lafo foana. Nisy ny hetsika nataon'ireo mponina teny an-toerana ho maly ariva ka tapaka nandritra ny fotoana naritra ny fifamoivoizana. Tsy mitsahatry ny miantso ny fanjakana sy ny tompona andraikitra ijery akaiky ity olana ity araka izany ireo mponina etsy atsara honenana andray soro. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray itony rotsankorana amin'ny faritra maro manerana ny nosy androany ho an'ny atsimo atsinanana sy tolanaro. Nanomboka androany 14 sy rampitso 15 febroary ho an'ny faritra Iboendy. Nanomboka androany ka hatramin'ny alady ho an'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Alaotramangoro, Bongolava, Itasy, Analanjorofo, Atsinanana, Betsiboka sy Vakinankaratra ary ny distrika Nanjozorobe sy Ankazobe. Rampitso 15 febroary hatramin'ny Asabotsy any Vatovavy sy Fitovonandry. Ny Zoma sy Sabotsy kosa ho any eto Antananarivo renivohitra, Antananarivo Avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Iteraka fikorotana ny asa mandrarano davanandro, fiandrona ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakarany renirano, firodana ny trano sy fiotsan-tany ho ny fanazavana avy amin'ny meteo. Nahazo filazana fampitandremana amin'ny lokomena Vavatenina, Fianariovatsinanana, Toamasina voalohany sy faharoa, Vatomandry Androandry ary tombanana iverina amin'ny lokomavo zany ho an'ny Rampitso. Nahazo filazana fampitandremana amin'ny lokomavo Atsimo Atsinanana, Tolanaro, Soneranivongo, Mananaravaratra ary Marontsetra ary filazana fampitandremana amin'ny lokomaitso kosa ho an'ny toerana sisa rehetra voakasika. Manoloana ity tranga ity, ny ato hatramin'ny 12 febroary ny fampianarana amin'ny faritra Atsinanana araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny komity misahana ny loza voajanahary ao amin'ny faritra Atsinanana ary nosy avy ny prefet ny Toamasina. Voakasika izany avokoa ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ao amin'ny fari-piadidim-pampianarana voalohany sy faharoa mandra-piainany rotsankorana sy mampidina ny rano. Entanina hatrany araka izany rehetra anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tany amin'ny taonjato faha 410 no nipoira ny Saint-Valentin tany Angletera no ny andohany satria ny 14 febroary dia fotoana iraisan'ny vorona rehetra ny antoerana. Amin'ny fotoana ihany koa no mifampizara tononkalo ny mpifankatia ary mifampiantso hoe Valentin. Raiky tapisaka io fomba fanao io ary lasa kolotsaina tany antoerana. Ny tatratsy kelikely maneran-tany izany ary lalaon'ny Frantsay taty aoriana nandritra ny fanjakan'ny Charles d'Orléans tamin'ny taonjato 1510.
mankalaza ary miparitaka eran-tany fankalazana ny 14 febroary ankehitriny ary lasa fotoana ifampitoana ny mpifankatia anolorana fanomezana sy zarana fitiavana ka zary lasa mampisongadina ny ara-barotra. Andro ny mpifankatia ny androany araka ny nanarahantsika azy teo tsy ny 14 febroary any anefa no tokony ho tiavina ny olontiana fa isan'andro ary mandramaty raha ho an'ny mpivady. Raha ny zava-misy eto Andrenivohitra anefa mpivady enina isan'andro farafahakeliny no mangataka fisaraha-panambadiana divorce eny amin'ny fitsarana araka ny antotanisa tamin'ny taona 2022. Natratra 700 mahery ireo mpivady ny sara-panambadiana isan-taona ary tsy mitsambitombo io izy io. Teboka telo farafahakeliny no antony mampisaraka ny mpifankatia ho ny mpandinika fiarahamonina. Azo sorohana anefa izany raha mahay mifandefitra sy manome lanja ny fifampiresahana ny mpivady. Ravirazafy Mahena sy mbola hava-tsara. Nazo fahalalahana bebe kokoa ny fifankatiava mpivady malagasy ranoarina tamin'ny fiarahamonina teo aloha. Malalaka kokoa amin'ny fifandraisana fanapahan-kevitra irery ny vehivavy tsy dia hita miditra anaty fiainam-mpivady toy ny taloha ny olona akaiky azy ireo toy ny ray aman-dreny ka zary lasa miady irery ny tokantrano. Tsy azo alavirina ao anatin'izay ny fahasahiranana sy antony maro samihafa. Heverina ho anisan'ireo antony mahatonga fifandirana eo anivon'ny tokantrano ireo ho ny mpandinika fiarahamonina. Talohany mpivady zany vehivavy ao an-trano dia ny lehilahy ny miasa sy mandeha any amin'ny rehetrarehetra any indrindra moatra nefa ekena mihitsy ny hoe mampirafy iny sisisy fefefany kely le fiarahamonina amin'izao fotoana izao fa manomboka malalaka na ny lahy na ny vavy zany hoe manomboka mirindra zany ny pouvoir ny fahefana eo amin'ny lasan'ny vehivavy. Zay firindran'ny fahefana zay nefa te mitarika hoe afaka manana fanapahan-kevitra kokoa ny anankiroa mitady hitovitovy amin'izay raha oharina amin'ny fiarahamonina teo aloha zany fa mitarika fifandirana zay zavatra zay ary manomboka mahazaka tena tsy miankin-doha amin'ny vavitsony ny lahy indrindra dia ankoatran'izay moa ny atao hoe modely sasasasany hoe manomboka misy fiarahamonina hoe tsy mampaninina anazy ny hoe manana sipana ohatrohatran'izany. Ambony rehetrarehetra izao mety mieritreritra koa fa ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao mety misy fiantraikany ihany koa satria zadiny fa ny fiainana ao amin'ny tokantrano io dia misy zavatra hatrehana miaraka tsy mahavita miantoka ny tokantrano tsony raha hoe lehilahy rery dia manjary misy resaka idiran'ny ara-bola fa tsy fitiavana ray manontolo tsony zany ao. Samy manana ny fomba namafisana ny fitiavany ny tsirairay arakaraka ny fiarahamonina misy azy eo ihany koa ny finoana sy ny fiainam-piainana amin'ny ankapobeny. Io samy manana ireny zany tsy misy formule ray fa samy manana anazy. Ho an'ny olona zao dia misehatra raha ohatra hoe manana finoana izy zany inona seha-pinoana misy azy dia mety aminy kokoa no mitazona ny ara-pinoana mba handamina ny fitokantrano ary indrindray raha ohatra ny mahomby ireny satria atahorany kokoa raha tsy hita maso ny finoana sy ny ohatran'izany samy mitazona an'io. Ny anankiray mety hoe bon any amin'ny moderne moa zany hoe aleo mifampiresaka foana ny communication sy ny sisa mety zavatra ohatran'izany fa io zany samy manana ny tokony ataony fa ny zavatra fantatra aloha raha mbola mirindra le fifampiresahan'ny olona anankiroa ka mbola afaka mifandefitra amin'izay mety ho fotony anankiray ka misy anankiray amin'ireo ary zay ny tena manahirana satria misy anankiray indraindray mifandefitra bebe kokoa amin'ny sehatra samihafa noho ny ray zay vao mirindra io fa raha izy anankiroa zany samy miridoridy dia tsy hirindra mihitsy io ahoana nefa ny atokavana an'izany zany no andraikitra ireny mpanabe sy ny rehetrarehetra ireny. Mpivady enina isan'andro farafahakely no mangataka fisaraha-panambadiana na divorce eny amin'ny fitsarana raha ny antotanisa ny taona 2022 nahatratra 4,700 ireo mpivady ny sara-panambadiana atao anatin'ny herintaona ary tsy mitsambitombo isan-taona izany. Tsy vita ao anatin'ny iray volana nefa ny dingana rehetra ny fisaraha-panambadiana ary andoavam-bola ihany koa. Pejiny fahasalamana kosa indray 5,1 alina amin'izao nisan'ireo olona voatily ka voamarina fa mitondra ny tsimokaretina VIH sida manerana nosy ankoatra ireo tsy manantona toeram-pitsaboana izay tsy fantatra. Maro nisa amin'izy ireo ny tanora manodidina ny 70 hatramin'ny 20 taona hoy teo anivon'ny sekretera mpanatanteraka ny komity pirenena misahana ny ady amin'ny sida na ny SECNLS ho fanamafisana ny ady amin'ny sida napetraka ny paikiady ho fisorohana sy fiarovana eny anivona toera fandraisam-bahiny 300 manerana ny nosy. Ravirazafy Mahena, mbola hava-tsara trany.
anisan'ireo toerana manamora ny fiparitahany VIH sida ny trano fandraisam-bahiny izay izivezivezen'ny olona marobe. Antony iraina tonga ny sekretera mpanatanteraka ny komity pirenena misahana ny ady amin'ny sidana ny SUCNLS nanapa-kevitra ny namafy ny fisorohana ny fiparitahany aretina ka nametrahana fitaovana ho an'ireo olona mandalo. Resaka prévention zany hoe fampifantarana ny client hoe inona ny atao hoe VIH amin'ny alalan'ireo dépliant izay azo apetraka dia eo koa zany ny fametrahana ny moyen anankiray de prévention na condom mba izay client mandeha any amin'ny hôtely zany ka mila an'izay dia mba disponible zany hoe le disponibilité an'ilay moyen de prévention zany ny tena zava-dehibe. Tsy ho an'ny clientory ny hôtel ihany fa eo ihany koa mpiasa io zany tsy akanavaka no ho touchen'io hetsika io fa tena hoe ny civil rehetrarehetra na touriste io na locaux dia ao anatin'ny ciblanay daholo. Dia marivo sy ray alina ireo mitondra antsimokaretina VIH sida eto amintsika ka tanora eo anelanela ny 17 hatramin'ny 20 taona ny akamaroany. Maro lafy ny ady ho fisorohana ny fianaky ny tsimokaretina. Fomba efatra no atoro ireo olona ihany te fanifanentanana. Asa moa zany dia anakefatra ny ataonay karazana fiarovan'ny tena. Misy ny atao hoe A, B, C, D. Ny A dia hoe abstinence. Io arakaraka an'izay tandrify azy. Dia zany hoe tsy fanaovana firaisana ara-nofo raha ohatra zany raha mbola tanora indrindrandrindra raha ohatra ny ankizy zany dia tsy tokany hiditra amin'izany dia A no mety aminy. B indray dia bonne fidélité zany hoe tsy mijangajanga amin'izao indrindra amin'izao andron'ny Saint-Valentin zao zany dia mety mihitsy izay hoe bonne fidélité zay. Dia ny C rehefa tsy mahatandrina an'izay nareo ny leany dia zany hoe efa tsy mety aminy A, tsy mety aminy B dia ny C zany mety aminy zany hoe mampiasa fimailo ho fiarovana tena. Dia ny D moa dia ny dépistage na hoe fitiliana. Vita sy ny andrano fifanarahan'ny mpiara-miasa teo amin'ny SUCNLS sy ny fivondronameny ireo toerana fandraisam-bahiny sy fisakafoana manerana nosina ny forme ny amin'ny fametrahana paikady etiana amin'ny fianaky ny sida. Vaovao ny trangam-piarahamonina manao ny ataony dahalo amina faritra mareto Madagasikara. Lasibatra matetika amin'izany ireo mponina sy mpandrarany amin'ny komina ambanivohitra samihafa any miravoravo tanana ny vahoaka na dia misy azy ireo mpitandro ny filaminana manao ny antsilo zavatra manoloana ny asan-dahalo. Fanadihadiana nataon'ny Zavandriamahefa sy Mateo Princy. Nisy andian-dalona nafika atao amin'ny fokotany Ambodogavo a komina ambanivohitra Lakato ny aliny alatsinainy 12 febroary lasa teo. Tsy nahazo na inona atao ireo dahalo ka nikisaka tamina fokotany iray atao hoe Ampasinambo. Tokantranona mpandrara iray no voaroba nandritra izany. Vola roa tapitrisa ariary no lasan'ireo jolahy. Nezaka ny antsony mpitandro ny filaminana ny mponina teny amin'ny manodidina ka dahalo 7 miralahy no tratra teny an-dalana. Rehefa nandeha moa zany intervention tratra ireo olonareo 7 lahy nisany natratrarana vola araky le nalainy teo misy any koa ny vola sandoka ao anatin'izay dia misy basy anankiroa ndray basy PA sy basy fusil de chasse zany dia akoatran'izay moa zany maromaro ny zavatra misy ao ny zavatra nangalariny. Atolotra ny fitsarana tsy ho ela ireo olon-dratsy ireo raha ny fanazavana. Mandrindrirana antsy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy antsatsy tanety na dia eo aza ny vokatra tsara avy amin'ny mpitandro filaminana sasany. Manjaka ny dahalo amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary mahavita mandatsakaina matetika. Tsy azo itokisana intsony ny manodidina ary indraindray aza ny olona tokony ho fitaratra sy andriankina ny eo an-tanàna no mahavita amin'iray tsokombakomba amin'ny mpanao ratsy. Vao malatalata ohatra no nitrangan'ity vaovao iray ity. Be ny tanàna iray no maty voatifitry ny zandary tao Belotsirbiny. Voalaza fa mpiray tsokombakomba tamin'ny dahalo, mpaniraka ary mpamatsibala ireo dahalo. Betsaka ireo manahy fa misy ambadika hafahafa ny namonona ity be ny tanàna ity. Saingy ny zavatra tsapa dia efa misy tambazotra goavana ambadika ireny fanafiana mahiryvaika sy trangana fakanan-keriny misy eo matetika eto amin'ny firenena ireny. Ny mampametra-panontaniana dia tsy mety tratra ireo lehibe ady tena mikotrika ny asa ratsy.
pejiny finoana andro lehibe ho an'ny mpino sy ny fiangonana katolika ny androandroandry alarobiny lavenina fankalazany kristianina katolika ny fanosorana lavenina mariky ny fibebahana fotoana nyboana ny karemy 7 andro sy 7 alina anaovana asa fiantrana fivadikanina fibebahana sy fanamafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra mialohan'ny Paska toy ny isan-taona dia misy ny sorona masina na Marian'Zandry manerana ny Eglizy katolika eran-tany. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany miaran-tamingana ny atsasaky ny biby mpifindramonina maneran-tany avokatry ny fiovan'ny toetrandro sy ny loto isan-karazany raha ny tombana nataon'ny firenena mitiambana manodidina ny 4,700 amin'ireo ade miena ary ny ampadiminy atahorana ho lany tamingana namolavola fepetra iarovana ireo biby mpifindramonina ireo firenena samihafa nandritra ny COP14 tanderahana ny Ouzbekistan nanomboka ny alatsy 9 teo fanadihadiana eo amin'ny sary Andry Rakotomalala. Nivoatra nandritra ny COP14 andiniana manokana momba ireo biby mpifindramonina fa efa ho atsasaky ny biby mpifindramonina maneran-tany no miala ny tamingana vokatry ny loto sy ny fiovan'ny toetrandro raha ny fanadihadiana nataon'ny firenena mikambana na ny ONU tamin'ireo karazam-biby mpifindramonina 200 maneran-tany. Ny 4,700 amin'izy ireo dia miena ary manodidina ny ampadimin'izy ireo no atahorana ho lany tamingana raha ny tatitra trany. Namolavola fepetra iarovana ny biby mpifindramonina ireo nandray anjara amin'ity fionana ity. Natao lisitra avokoa ireo karazana biby satria misy biby manodidina 700 tsy mbola voarakitra anaty lisitra kanefa ina ho lany tamingana. Ankoatra ny mahazava-mananaina azy, mitondra vokatsoa amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny biby mpifindramonina ka mendrika ny hoarovana. Mivezivezy eran'izao tontolo izao ireo karazam-biby mpifindramonina, mitady sakafo ary miteraka ary mitady toerana azo antoka afaka hijanonana. Ankoatra io, manome rano madio, rivotra madio, sakafo ary miaro ny morontsiraka ny biby mpifindramonina raha nambara ny manam-pahaizana momba ny zava-mananaina. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao tamin'ny kilasy tongovavy nanaraka izany hatramin'ny farany ho arahinao misesy izao ny fandarana ahoana mariny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Toilette Love. Ny tenako tamin'ny kilasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray.